Fa inona marina moa no tena hevitr'ireo didy ireo e? Sa tsy misy dikany intsony ireo? Andeha izay ho tahakaritsika indray a. Dia ampifale indray no hifankahitana aminao anio talata isaoran'Andriamanitra nanome an'izany tombom-potoana izany a. Midika inona moa izany ireo didy? Matetika tsika ao anatin'ny fiainana andavanandro mieritreritra hoe mahandreraka le didy, ary ny tanora, ny ao anatin'ny mahazatovo dia matetika mahita an'ireo hoe didy ho mandreraka, na hoe fitakiana makaleo, miteniteny foana ianareo ry ray aman-dreny fa izahay ve asainareo manao an'izao zao foana. Fantatsika fa mavesatra amintsika matetika le hoe aza manao an'izao, aza atao an'izao ity aza atao an'izao. Inona aloha ny hevitry le hoe didy? Andao sika hiaraka amin'ny valiteny izay nomen'i Jesosy. Misy fanontaniana eto napetraky ny mpahay lalàna tamin'i Jesosy. Ao amin'ny Mateo 4:20 no misy an'izay tantara izay dia manomboka eo amin'ny andininy 4:70. Andao angevaka itsika amin'ny anaran'i Jesosy ilay teny. Mpampianatra ny didy manahoana moa izany ny lehibe amin'ny lalàna? Dia hoy Jesosy taminy, tiavan'i Jehovahandriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Izany ny didy lehibe sady voalohany, ary ny faharoa izay tahaka azy ihany dia izao, tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Izany didy roa izany no iantonana ny lalàna rehetra sy ny mpaminany. Antenaiko fa azontsika avy hatrany izany. Ianao izany izao mahatakatra hoe hay mizara roa ilay didy, dia inona no heviny? Ny voaloha dia hoe tiavan'i Jehovahandriamanitrao, tian'i Jehova isika araka ilay hoe saro-piaro amintsika izy, dia mamaly fity ary tia azy isika. Izay no antony hitandremana an'ireo didy efatra voalohany. Fa izao ihany koa, ilay didy enina farany, ilay indraindraintsika foana ao anatin'ny fiarahamonina hoe tokony hifankatia isika, dia mifankatia fotsiny. Raha atoko tokoa isika ka mifankatia fotsiny tsy misy lalàna, dia toa zava-poana ihany izany. Hoe any fifankatiavana fotsiny, andao hifankatia fotsiny e. Dia nefa tsisy lalàna mipetraka, hoe ilay fomba fifankatiavana, dia mbola tsy maintsy ahita olana foana tsika ao anatin'izay. Fa ilay tapany faharoa izany dia mametraka amintsika tsara fa tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Tianao ve Andriamanitra? Tandremo ny didiny, dia ilay efatra voalohany. Tianao ve ny namanao miaraka amin'ny fitiavana an'Andriamanitra? Dia tandremo ilay enina farany, ilay didy enina izay milaza ny fitiavana ny namana. Fa izay mahatanteraka ireo no mahatanteraka ny soratra masina. Andao somary hamarintsika kely izay ao amin'ny Romanina 7:20, ny andininy 7. Romanina 7:20 dia ny andininy 7. Dia izao no ambaran'ny soratra masina amintsika amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa ny hoe aza mijangajanga, aza mamono olona, aza mangalatra, aza mitsiriritra zavatr'olona mba amin'izay didy hafa rehetra, dia samy efa ao anatin'izao teny izao hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao. Mino fa takatritsika tsara izany. Ny fitiavana ny namana tahaka ny fitiavana ny tena izany dia ny fanajana, fankatoavana an'ireo didy enina aty amin'ny tapany faharoa, rehefa avy nandeha koa ilay hoe fankatoavana ny didy efatra tapany voaloha izay itiavantsika an'Andriamanitra. Ary tsy misaraka ireo, fa ilay efatra voalohany itiavantsika an'Andriamanitra no miampy an'ilay enina faharoa itiavantsika ny namana, dia mandeha amin'ny fitiavana isika mahatanteraka azy. Ka izay izany ny hevitr'ireo didy. Aza mieritreritra isika hoe misy didy hafa mihitsy nomen'i Kristy, dia hoy izy hoe didy vaovao dia fitiavana fotsiny. Fa ireo ilay didy, ireo efatra voalohany sy enina faharoa ao amin'ny didy 10 na ny lalàn'Andriamanitra, dia izay ihany no atao hoe didin'Andriamanitra, tandremana, ampitiavana, fitiavana an'Andriamanitra ny voalohany, fitiavana ny namana ny faharoa. Ny dikan'izay ilaintsika miaina araka an'izay didy izay. Ao amin'ny Hebreo 10 isika mahita an'izao teny izao. Hebreo 10 andininy 4:9 sy ny 7:20.
Izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy hoe izao ny fanekena ataoko aminy rehefa afaka izany andro izany io Jehovah, ataoko ao am-pony ny lalako sady hosoratako ao an-tsaina. Andininy 7:12 dia io koa izy hoe ny fahotany sy ny helony tsy ho tsarovako intsony. Izany no lazain'Andriamanitra amintsika, ataony ao am-po hosoratany ao an-tsaina ilay lalàna, hanampy antsika handeha hitandrina arak'izany. Dia isika tsirairay avy io izany rehefa mieritreritra fa tsy mila lalàna izany intsony dia mety ho diso hevitra isika, fa tena ilaina ary ilaina mihitsy aza voasoratra ao am-po, voasoratra ao an-tsaina, voarakitra ao an-tsaina ny lalàn'Andriamanitra. Aza mieritreritra anao ny handeha amina fiainam-piarahamonina tsy misy lalàna ka hilamina izany, fa ny fiainam-piarahamonina milamina rehefa eo ny lalàna. Ampahirantsika ny Andriamanitra. Andao isika hivavaka. Tompo, misaotra anao betsaka anao fa satria nolazainao mazava tsara fa fitiavana an'Andriamanitra ireo didy 4 voalohany ao amin'ny lalàna, ary fitiavana ny namana ny didy 4 faharoa kosa ao amin'ny lalàna. Fa ny ampitiavana izany ny fitandremana ny didy, ampio izahay mba ho tia hitandrina ny teny sy ny didinao, ary izany no mampilamina sy mampirindra ny fiainana amin'izao fiainana iainana izao. Dia hombanay hatrany ianao fa amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen.